Miaraba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fandarana mikolo-hevitra amin'izao zoma alina izao manasanao ampitiavana ampanajana iaraka aminay hatramin'ny farany fandarana mikolo-hevitra fandarana izay natao ifampitazantsika ao anatin'ny fahasamihafan'ny hevitra natao ihany koa ifanabeazana ho amin'ny tombotsoan'ny ombonina ny besiny maro ny sarababem-bahoaka ary ny firenena raha politika fiainam-pirenena fiainam-piarahamonina no resantsika mandritra ny ora iray sy 20 minitra eo amin'ity zoma alina ity ny zato andro napetraky ny fitondram-panjakana hanaovan-javatra ary hijerena ihany koa ny asan'ireo ministera tsirairay mazava ho azy fa mevitra isika ny amin'ny hoe mpanao politika novaina eto ny ezahana novaina mihitsy izay resaka izay no ny fahitana fa ny artista ihany koa dia olo-pirenena ary manana hevitra tokony aneo hevitra andray anjara noho izany atao hoe fifampikoloana ao anatin'ny fahasamihafan-kevitra izany manoloana ny raharaha-pirenena efatra mianadany vahintsika amin'ity anio ity artista avokoa na mpanakanto ny tena ahafantarany besin'ny maro azy ireo na izany aza olo-pirenena eny anivon'ny fiarahamonina ary miantsehatra amin'ny tontolo samihafa ihany koa ary samyny nanana ny fianarana izay nataony ihany koa izy ireo hoe tosika anio iresaka mandritra ny orairay mahery ao anatin'izay raha-pirenena izay avy ato amin'ny ankaviako ato Narjona Hilda fantatry ny maro amin'ny hoe damama mpihira mpamorikira miarabanao tonga so atao anatin'ny fandarana miarabantsika rehetrarehetra miaraba ny mpijery ihany koa atao amin'ny ankaviako ihany ny mpanakanto tsy vina amin'ny rehetra ihany koa tsy avy ny aina princio mpihira ndraisany moa dia hoe mpandinidinika mpanome fantsy secrétaire alefitra eo amin'ny syndicale ny artiste mpanao mozika tonga so princio miarabantsika any an-trano dia miarabantsika rehetrreto ny vahintsika manaraka dia rasolofony raosolo zafy-mahaleo nahitana mpamorikira mpihira mpitendry zava-maneno mpandinika fiarahamonina tonga so tompoko dia manatitra ny arabo any tokantranotsika dia misaotra ny enikajy nanome sehatra fanakalo-hevitra vahintsika fahaefatra rakotobe lovatina erika mpandihy mpamorona soradihy mpampianatra dihy mitarika ny kompania lovatina sy ny sehatra ara-javakanto kilokolo izay hoan'ny ankizy sy ny olona manana fahasembanana mpanakanto ihany koa tonga sy tompoko ia faly miarabantsika zay eto dia miarabantsika ny trano rehetrany ndao ara hojery antsika hoe ohatrany ahoana ny hevitry ny olo-pireneny rehefa nanontanianay hoe inona no mba hiverinao fa tokony atao anatin'izany zato andro zany maha olo-pirenenanao izay no hoanina angatsika ny ady hevitra dia aorian'ny reto faneko hevitra reto sika miditra rehetrany ao anatin'ny votoatiny endriky ny tanàna aloha ny kara avao manana vaizana farafaratsy jeriny lafiny rehetrarehetra isamy matsika tsy ny fanamavainana fiainam-bahoaka zany zay ny tokony atao naova tsinona moa zay ny tokony atao fa tsy manao zavatra vavarina politika ratsiny ty raha atao anaty zato andro ve raha nieritseritra aloha fahoriam-bahoaka mijaly igny le vahoaka jere tsara fotsiny jere tokony hoe mba mena asa aloha le vahoaka jere hoe mifako vangongo maninona raha mba mena asa le vahoaka fa tsy dia hoe faly amin'ny resaka fampihevanam-pirenena zany ange tsisy laiva anazy ry zareo miady fa tsy zitsika majinga io le ohatriny hoe ao anaty lohantsika le hoe ny ao anaty lohana zany tsika ohatriny hoe katsaka anaty lohany vahoaka majinga ihany voaporiporitra fa tsy ry zalangeza mihitsy tsisy idiran'le tena fiainam-bahoaka mihitsy ny ao anatin'ny fampihevanam-pirenena andanina firy milliard io tena raha eo amin'ny fanjakana ny eritreretina mihitsy zany dia le tena le fitsinjovana an'le vahoaka zany no tena tokony andraikitrahana mihitsy fa tsy variana an'le politika lava izy zay zany no tena olana mahitsiny amin'izao fikarakarana amponina eo amin'ny araka mpivelomana ka satria tazao malagasy fa tena sahirana mihitsy amin'ny lafiny sosialy zay zany tena hitako hoe zava-dehibe tiako iva ao anatin'ny zato andro zany dia ny ohatrany majinika moa zany zay mitro vaomana ty zavatra tiako iva ao anatin'ny zato andro zany mba aloha mba ho stable na le fiainana amin'le resaka fandehana vola na le karama zany taloha zay tena maka volona zany hoe zay mba arak'izay mba hoe nieritreretinao zany fa zay zao vera taxi mantsy araky nieritreretina zany raha mba atao hoe mba mahazo samy 25 ianao ny ray andro miala mivery soma patron taloha
tena hitanao mba miaina kely anao zany fa am'izao fotoana izao mitady ny tena 60 000 versement am-patron zany ary va mifohifohy volo anao tena fatany mifanjakana mamely tsy-ndany mahavosatroka eroa tena taxi tsy mandingana zany nefa tokony mba jerevana koa le tokony le majinika ane ka tsika aloha raha araky ny fipetrany aloha raha zay hoe zato andro zany tsy mahafaka mifantrany eto Madagasikara zany satria efa eran-tany le efa manerana zany le fantrany hatramina zordira vo ny rano sotrona vo vidikanina misondrotra mipiasa betsaka ny tsy miasa fa manao somera mino aho zany fa ronono atavy fotsiny io ya zay ny hevitry ny olo-pirenena ary zavatra mena da sisy raha mpanao gazety nanontaniana tao anatin'izay avy hatrany dia atombokoatsy amin'ny lova rahakoto be lova tinerika lova fotsiny amam-panakanto ahoana raha ianao no anontaniana ao anatin' zato andro inona no andrasana inona no azo atao inona no vita raha ny hevitry manokana aloha zato andro zany ohatrany fohifohy ihany amiko dia taloha le zato andro nefany misy ireo fotoana efa ataoko hoe amataonany azoko hoe lazaina hoe nezahana ny tetavana vahaolana eo amin'le sehatra ny resaka ara-politika zany sy hoe fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny zany dia raha hoe iresaka an'le zato andro zany sika amiko somary ohatrany sadaikatra ihany sady ohatrany tsy dia matoky loatra zany raha za manokana satria marina hoe manana fandriny sare mety misy zavatra ho vita fa le fanovana ngezabe angambany hoe asa hotody ve satria ireny zao enitsika teo zao le resaky ny olona teny amin'ny arabe mitovy hevitra amin'izy ireny mihitsy satria ireny olo ireny zany zao miaina mihitsy an'le fahoriana sy le fahasahiranana mbola ohatra raha nisy ahoana moa zany raha ohatra hoe nanontany olona hafa zao sika ohatra hoe tsy mpitondra taxi izy fa ohatra hoe mety hoe mpiasa birao izy dia mety hafa koa ny fomba fijery ny hafa ny heviny fa ho anazy zany le olona niresaka teo reny ireny no tokony hanoana voalohany mety diso angambany mety diso hoe no damama aloha sesitsika na andreo bavolatra dia alamo ia amiko manokana zany jery todika zay zany no ataoko aloha hoe firy andro na firy taona nefa lasa dia move zany zato andro zany dia tena hoe anova tokoa an'le fiainana amin'ny ankapobeny any malagasy rehetrarehetra zay le izy satria vitsy anisany le tsy miandren'izay zato andro zay ny maro anisa zany amin'izao dia miteny hoe inona marina moa no vita ao anatin'ny zato andro atapitrisany maro ny malagasy miandren'izay fanovana zay za aloha ohatra ny tenin'ny lova teo tsy dia matoky aho hoe zavatra firy amin'ny zavatra firy no iova ao anatin'izay zato andro zay satria taona maro firy andro tsy fantatro tsony na milina firy andro efa kivy tanteraka ave zany damama zay ve ny tokony fomba fijery kosa rehefa manao zavatra tsy ho zay mihitsiny fa amin'ny maha-olo-pirenena zany mahita ny zavatra eny ambanivolo mahita le mandehandeha eny zany dia tena hoe zavatra goavana be ny tokony ho atao zany maika dia zay zany nohatrany somary mampanontany tena za koa tsy kivy fa manontany tena hoe firy andro zay nefa lasa firy volana firy taona dia zany ve no ovaova ao anatin'izay zato andro zay mila mafy be mila mafy be prince ny ny fahitako an'io ohatrany hoe karazana resaka serasera fotsiny io zany communication hoentina andangolangona-tsika mianakavy kely eto zany hoe mena ohatrany hoe zazakely hoe mitomany dia mena pombo dia tsy voatery tombona ny hevitra prince io satria io any zay mihitsy le ezaka atao zay rehefa ezaka ry zareo fanapahakevitra fa ny zavatra vita ao anatin'ny zato andro aloha dia sura ry zareo mety mavita trano be mavidy fiara izy azonao anaty zato andro fa tsy ho tonga ty anatin'ny kiboko mihitsy le vary sy laoka sy le zavatra ilayntsika isan'andro zay nge le tokony hodiniana aloha hoe inona ny zavatra ilain'ny vahoaka isan'andro le hoe isan'andro io manomboka amin'ny fo io masony io
miratra zany ny masonao dia hoe mihinambary aloha vary mifoto-tsakafotsika dia vary aloha zany tokony hoe mba mahititsika hoe iny fa mba nidana ny vidim-bary, iny fa mba nidana ny vidin'ny solika, iny fa mba nidana ny kamisy moa zany. Ka zay le tenenako anao hoe raha za manokana aloha dia marina araka ny hevitra reo teo mitovy amin'ny le zavatra le sary nijerentsika teo ny olombelona ny resaka teo fa mazi io fa tsy dia mino an'io koa tena marina. Idamy efa somary namakivaky tantara-pirenena ihany raha izay zazakely tateo aoriana efa naheny fa hatrany amin'ny 20 tany no efa nahita maso ny zava-nitranga misy ny fetrandro apetraka ny fanjakana hijerena ny fomba fiasa ministera ahoana kosa ny hevitra manoloana an'izay le teny hoe zatoandro dia nindramina isaky ny zatoandro mila zatoandro any filoham-pirenena ao Paris angalana bahana le nanina ny zato fa nanina ny tsironjato dia le zatoandro zany dia fangalana taga ny kolotsaina ao Paris endotsika anao zatoandro fa ny antsika tsy angalana bahana ndray ohatrany filoham-pirenena zay tonga zany dia manana zatoandro izy angalana bahana fa ny antsika ndray andao mba ho atao hoe zatoandro anaovany zavatra kolotsaina vazaha zay izy amin'ny malagasy raha mijery ny akamaroam-poniny eto Madagasikara no anam-potoana anisy hoe ray zay, roa zay, telo zay, efatra zay, dimy zay anisan'io fa raha farafara ratsy ny mba niteneny zareo ohatran'izao fiteny azy hoe anatin'ny 3 volana sy tapany dia mba azon'ny olona tsarintsaina hoe 3 volana sy tapany mazava amin'ny olona zany satria mifandray amin'ny kolotsaina malagasy zany 3 volana sy tapany zany efa miakatra ny vary any faritany menabe tanao fandraika amin'ny fiainan'olona ny 3 volana sy tapany fa ny zatoandro nanjavozavo dia eo zany miantona mpitondra miantona lalandava nisy hatramin'ny 20 ka mandraka ankehitriny zany hoe mpitondra mitondra firenena hafa fahitako azy eto Madagasikara fa mitondra firenena hafa satria firenena anaitsainy zareo firenena avy any andafy no entiny dia ataony eto Madagasikara jerevany rehefa miteny ny mpitondra antsika dia miteny amin'ny teny frantsay ary rehefa miteny gasy izy dia teny frantsay adika teny gasy ohatra fampandrosoana maharitra développement durable PDB zany paritra ohatra zavatra ohatra zany satria izao ny firenena ny maha firenena dia olo-pirenena olombelona zany mifototra amin'izy anefa le firenena olona marobe eo anatin'ny 20 tapitrisa 20 tapitrisa ny 20 tapitrisa sahirana tsy mahavely tena ary efa resy lahatra mihitsy ireo 20 tapitrisa reo fa le roa tapitrisa ambonindreo reo zany velona nefa Madagasikara midadasika be na ranomasina na arena voajanahary isan-karazany zany hoe maninona no resy lahatra ny 20 tapitrisa hoe mantra nefa midadasika ny ranomasina nefa midadasika ny tany ny arena voajanahary dia resy lahatra ange le 20 tapitrisa dia isaky ny miteny zao tsika mantra zay oka madinika zay raha be fa aloha fokafanao ihany aloha ahoana mpanakantotsika le ny fiarahamonina zany zay zava-misy resaka toe-tsaina koa ve zany le izy inona ny tokony fotom-pisaina nanana ny vahoaka malagasy zany zao manoloana ny fomba fiasan'ny fitondram-panjakana izay efa miresantsika teo za moa zany hoe amaritra ny hoe fotom-pisaina ny vahoaka malagasy manoloana an'izay tokony ohatrany hoe sarotra be satria raha amiko manokana moa zany inona moa ny azo atao fa tsy ny hoe iandry zay ngambany hoe miandry an'izay izay fivoakan'izay zatoandro zay ny ankoatran'izay zany tsy hitako hoe ianao zany sady tsy maintsy miasa anao tsy maintsy mitady ny hoaniny anao tsy maintsy manao an'izay zavatra tokony ataonao andavanandro
dia eny e izy nyteneny zokobedama teo hoe ny olona ny tsy anampitoana andeha anysanany zany e fa ohatrany hoe voatery zany ianao a tsy maintsy miandry an'izay zay ngamba miandry tsy miandry ianao a sady a miasa no mitady zay hoaninao isanandro eny satria tsy maintsy zay le izy ohatrany efa manaiky koa ine zany da mao hoe tsy maintsy zay dia tsisy hevitra mihitsy fa dia tsy maintsy zay no ataon'ny olo-pirenena sa mety misy zavatra azo atao ihany fa lavitra ezaka le izy inona zany ny zavatra mety iova e tsika olo-pirenena zany ahoana ny tokony ataotsika zany zao hoe manoloana ny fiainam-pirenena tsy afaka hiandry an'izaniza sa hoe ahoana raha ny azy mba fijeriko manokana hoe tokony samy mandray ny tandrify ny olo-pirenena zay ngamba ny aingana anao inona anao mandray ny andraikitra sy ny adidy hitan'zay azony raisina sy vitany eo anivon'ny firenena raha ho anahy manokana zao raha hoe firy-taona zay ohatra ny ainako tao anatin'le zavakanto a raha niandry ny fitondram-panjakana hoe amin'ny ohatra hoe hitady toerana sy ny hoe amin'ny daty ana ahafahako mampiseho ny vokatry ny fikarohana ataoko ohatra dia mino hoe tsy mbola tody amin'izao misy anazy zao ngambahako dia nytiako tenenina hoe zay hitako fanandrify aminahy ohatra hoe ny anazy ho resaka dia dia inona no mety hoe anjara andraikitry le dia eo amin'ny sehatra fiarahamonina inona no azoko atao eo anivon'ny fiarahamonina amin'io zavakanto zay vohisiko io dia mandray andraikitra marina hoe mafy le izy fa manao arak'zay vita zay tratra ary izay fisainana zay a no amiko zany hoe tokony ezahantsika ananana ho atsika vahoaka malagasy zany ho an'ny tsirairay avy satria io efa raha antsika malala ny olana misy eo amin'ireo mpitondra efa amataonany maro efa amataonany maro a dia nio ihany no miverina dia raha vao ohatra sika zany ka mbola miankin-doha amin'izay a dia mampalahelo le Madagasikara angambany presio tovhevitra amin'izay ve ianao ny andro ngamba ny tiako ohatrany hoe tsindriana kely marina hoe eo ohatra hoe za ohatra zao tokony hanao ny tandrifiko fa tokony hijery ihany aho hoe iza le tena sahirana efa tena tsy mandroso tsony za zao ohatra raha mbola mba mandroso kely ny zavatra ataoko dia tokony mba manampy kely an'le fataraiky asizy be reny ny vahoaka samy vahoaka ny tokony fanampy zany zay mihitsy fa tsy amiko zany aloha efa tena efa tsy afaka tsony aho hoe na dia hovaina ary ny logiciel atao anatin'ny tesaiko to hoe formaté-na ary tsy afaka tsony aloha eto amin'izao zavatra misy eto zao hoe anatenan'le mpitondra aloha zany mialatsiny ry mpitondra havana sy namana ihany raha teo fa désolé zay ny tsotra fa tena enjakenjana zany ohatrany tsy dia azo eny hevitro manokana mahenikajy arakony manatso andray ty hoe ohatrany milentika ho anatina fahatsompanantenana ohatrany ao anaty akiviny zany prince io i damama koa ohatrany misy an'izay hoe kivy tsotra fotsy efa kivy noira mihitsy efa kivy noira mihitsy fa tsy kivy tsika ny tanora dama mbola tanora dia raha tsika ny ohatry zany dia ahoana ny ka le tiako hitondrana anazy nge vetivety mikaja le hoe za zany a raha ohatra hoe ny rahalahako zany eo ataotsika hoe ray aman-drenitsika le mpitondra dia mpitondra ny ray aman-dreny ohatrany hoe le misarasara-bazany reny ohatrany hoe miady mivady zareo ao mbola hita ny fianakaviana tsy miasa izy tsy mitady tsy tena tsy tonga ty amin'le zanaka le vary zany le vary sy loaka dia aleotsika samy zanaka aloha no midebra dia ny rahalahako afaka mba meko hoe ty lesy loha mba henakisoa kely ty mba anina raha mba manana kely a zany zay le tiako entina amin'ny mpiarabela hoe ndao aloha tsika hifanampy a fa rehefa tsy hanampy atsika zareo dia ndao aloha tsika hifanampy fa rehefa mahita atsika mifanampy eo reo a tonga saina ihany reo hoe ndao tsika hiezaka fa milaika reto vahoaka zao tokoa le izy hoe mpiarabelona voalazany prince teo zava-dehibe io teny io satria ao anaty fiarahamonina dia misy io mantsy safo be mantsy anaty fiarahamonina ao anaty fiarahamonina io a dia misy miaraka fa tsy mifamelona be dehibe mifamono anaty fiarahamonina aiza hoe am'izay le fihavanana sy fitsakina na tsika
fiarahamonina oa amin'ny akapobeny ao anatin'ny fiarahamonina ny fangaro ny miaraka ny miaraka tsy mifamelona misy ao anaty fiarahamonina miaraka nefa mifamelona dia zay mampatonga n'le teny teo hoe mpiarabelona misaraka zany ao anaty fiarahamonina ny mpiarabelona ary ny mpiarabelona no mifanavitra amin'ny samy mpiarabelona misy zay ao anaty fiarahamonina fa ny zavatra mipetraka nefa dia zao ny poniny Madagasikara isika ao anatin'ny mpiarabelona sy ny olombelona monina eto Madagasikara eto ny poniny dia misy foana hatramin'ny razambe taloha be tany mandraka ankehitriny fa ny fitondrana no mandalo nefa ireo fitondrana mandalo reo tsy mampivolitra ny ireo olona lazainy hoe hoentin'ireo fa vitany zareo mihitsy mandresy lahatra hoe ianareo a dia hoentinay izahay a ny mahalala momba anareo izahay a dia miteny hoe hitanareo afaka zato andro zay a dia ho avotana indray nareo lasa apetrany zareo mazava mihitsy hoe izareo a dia mpitondra isika dia entina zay zany ka ny tena loza amin'ity tantara ity a dia manjary atodika ry zareo asainy ampidiriny zareo anatin'ny rotorotom-piainana antsika gadrainy zareo anatin'ny rotorotom-piainana sy ny fitadiavana noanina ny anio sy ny rapitso dia manjary rendrika dia manjary mitady-panavitra dia zao a ny filoham-pirenena zay ny fandimby teo saika no iverinao mpanavitra tokoa dia lasa tsy mirotsaka ho filoham-pirenena ry zareo fa mirotsaka mpanavitra messi raha be dia zay zany ny tena raha be eto amin'ny tanàna lofa ahona ny hevitrao amin'izany ohatra ny tea eno hevitra somary miala kely amin'izay a za zany te amboly fanantenana foana hoe nahoana rangany isy teto amin'ny tantara atsika zao ny firenena atsika tanora atsika zao atsika be dia be n'olona nareo artiste moa zany tena hoe za te hitovy amin'ny damama za ma te hitovy amin'ny dama te hitovy amin'ny lova te hitovy amin'ny prince référence na ataon'ny olona fakatahaka ahoana ny hevitry lofa raha ny inona moa zany ny lara-pamehana inona moa zany hoe zavatra tokony hoe maika tokony dinihana sy ny hoe tokony moa zany teny vary amin'nanana indray sika ty zao tokony atao vaindohan-draharaha zany atao vaindohan-draharaha zany dia ny votoaty ny any amin'ny kely indritra nefany a iny no tena fonyle ohatra moa zany fonyle hery le hoavy le firenena zany ohatra raisiko fotsiny zao ohatra hoe ny any amin'ny sehatra fanabeazana ny ankizy zao raha ohatra zao sika hiditra sekoly anankiray a hiditra EPP anankiray sika mety tsy mino angaminareo la raha zaiko hoe misy sekoly a tena potika na ny tafo a misy sekoly a tsy misy jiro nefany a any zany any hoe inona moa le fomba fiteny ny fianarana lova tsara indrindra ozy isika ny fianarana lova tsara indrindra nefany a le tontolo ianaran'le ankizy madinika ireo a tsy misy tsy araka ny tokony ho izy tsy manara-penitra araka le fiteny tsy manara-penitra hoany dia nefany a ny ireo ankizy ireo no hoavy ny firenena ny resaka référence moa ianao teo dia iza zany no référence raisiny zareo any aoriana any raha ohatra ka any amin'ny sehatra fanabeazana dia efa any le izy dia efa misy efa miditra amin'le tenin'ny dama teo ohatra ny lasa fatalité ataoko anaty faragososina izy hoe zahay efa ohatra zaoko dia mijanona amin'izay le fotom-pisaina natramin'ny fankely damama ny fahitako anazy zany a efa miverina foana ako amin'le resako teo hoe efa taona maromaro no nanaovana zavatra be dia be zany hoe ny fokon'olona ny ponina ao anatin'ny fokotany tsirairay ny ponina rehetrarehetra amin'ny Madagasikara ity
hitako hoe efa nanao ataoko hoe nandray anjara ohatra hoe resaka tolona zany naongana ndray dia naongana ndray dia asorona ndray dia soloana hafa ndray za zany mahita hoe amin'izao fotoana zao efa tena hoe le hitadiavana an'izay sakafo zay foana hoe inona ndray satria raha za zao andany fotoana ry ozy ny sasany dia inona moa no azoko ny avan'zareo ihany no ahazo seza ny avany anina ihany no ohatran'izao ry zareo tsisy zavatra hijaliany zareo mihitsiny satria ny tomobile ny lasantsy ny trano ny roplanina ny karama mandalo eny amin'ny lalana raha ny mikisakisa daholo nareo fa zahay maika nareo miaritra embouteillage eo zay zany ny image hitan'le ankizy amin'izao hitan'ny olona rehetrarehetra amin'izao dia voizina foana moa zany le resaka hoe fampihavanana sy ny fihavanana sy ny rehetrarehetra nefa tsika malagasy ny fahitako anazy raha tsy ny kolotsaina malagasy mihitsy no apetraka zany hoe no voizina dia tsisy ninninina hovanina soloana artiste daholo ministre tena tsy soloana ministre fa ny kolotsaina mihitsy ny kolotsaina mihitsy zany no voizina mba zay zany no ataoko hoe tokony ho atao lara-pamena ny zava-misy le resaka damasy lova teo hoe ny any ampianarana zany efa ratsy aloha ny angany efa veo efa manaiky hoe zay mahatraka efa lasa zay mantsy le kolotsaina zay efa reraka zay tsy eny afiarahamony io izahay mpanao gazety any koa rehefa le lady mandehandeha eny afiarahamony eny mahatsikaritra an'izany hoe tena zay mihitsy le fihetsiky ny olona inona ny fanafody ndao am'izay tsika ny olotra vahaolana atovoko atao amin'ny prince eo ahoana fikary io le zatoandro zay ny napetrany moa zany fa tsika tsy mitovy hevitra daholo hoe tsy avy tananynina ho an'ny vahoaka zay zatoandro hoe vahoana ary atao hiteny vahaolana fa Madagasikara eo amboniny ty tsy manakina fotsiny fa ahoana ary atao ny vahaolana zany aloha dia ny zavatra hitako hoe ny zavatra maika dia ny fahasalamam-bahoaka ny anoanany vahoaka raha mari kere nona be tsy misakafo ny olona dia zany eo dia inona zany dia io resaka jirama ny jirama moa zany misy zavatra tantaraiko kely anareo zay ato ohatra matsikaiky any izy ty jirama zany rehefa manao fampilazana ohatra hoe ho tapaka ny jiro dia mampilaza izy hoe isy ny fahatapahana eto aminareo eto akady vato apandrana sy manodidina iangaviany ianareo mba hevitra izany tony tsy tapaka zay ny teneniny zavatra matsikaiky be hatramin'izay mihitsy ny fa rehefa ianao ndray no miteny hoe iangaviany nareo jirama mba hevitra ny facturanay tony efa voaloha dia tsy mety le azonareo tapaka le jiro nefa ny jironao tapaka dia zany zavatra zany somary matsikaiky kely iny fa zany zavatra zany hoentina hoe vazivazy le izy fa zany zavatra zany no tena zavatra tokony ho reglena voalohany indrindreto resaka miditra ty anatin'ny vava vary sy laoka io fa tsy hoe andehanao autoroute sy any zany hoahoahoa zany amiko za mireprésente tanora fa ny feo an'ny tanora no etoko eto amin'izany zavatra miditra ty anatin'ny sakafon'ny olona ahafahan'ny olona mianatra ahafahan'ny olona miasa dia zay ahoana anaovana an'izany nareo hoe mieritreritra hoe tsika rery ny mahatakatra an'izany fa ny mpitondra teo tsisy nahatakatra an'izany zay ngela izy efa ampahafirin'ny olona nianatra moa tsika miady hevitra eto ampahafirin'ny olona manan-kevitra tsika miady hevitra fa tsika mety mahavita an'izany rehefa mitondra eo matoa izy tsy nahavita dia tsy nahay izy zany zay ngela izy elikatsy le hoe vahaolana itsika tsy afaka ano ohatrandry zareo koa ka no mazimazia to hoe zao ny vahaolana fa jerena inona ny zavatra efa napetraky ny tantara matoa Madagasikara mbola mijoro mbola mitombo ny mponina mbola miaina na dia eo aza ny ataon'ny mpitondra ny fandimby dia mbola mijoro Madagasikara mbola misy mponina zany mbola misy olombelona mampijoro azy mampiaina azy ny fanantenana zay nambarany satria zao azafady satria ny mahafirenena firenena anankiray dia ny olombelona tsy misy olombelona anankiray aza tsy misakafo ary tsy misy olombelona tsy mihinana sakafo avy any amin'ny tany nefa efa misy olombelona maronisa be to Madagasikara 5 amby 7 isan-jatony raha tsy 7
raha tsy valopolo isan-jato ny azy rehefa mikirakira no mivelona amin'ny tany ary mikarakara ny tany ary mamahana ny fianakaviany amin'ny alalan'ny tany ary ny ambombava ny raha misy no alefa ny atyandrenivohitra amahany any atsika ireo olona mpamahana atsika amin'izay tratrany herin'ireo maro anisa be ireo nefa no tsy voadinika ny mompan'zareo tsy hay mihitsy ny mampifandray azy am'zay satria ireo olona everina hoe eta mavesatra hoe mbola angatin'omby ve mbola anina ve mbola zao ve andao antondra ana tracteur tanaro nefa ny tracteur mitarika fikakina-do amin'ny solika amin'ny kojakoja isan-karazany fa ny tracteur atsika any ambanivohitra ne dia ny moteur atsika ne omby sandry omby ny atsika ny tracteur ary aitsika ny raha misimba io omby io aitsika dolo mikolokolana io nefa ny olana dia zao pehan'ny mpangalatra omby ndray ny tracteur atsika ny ambanivohitra entina mitatitra mivokatra sy entina mamokatra pehany ary ny omby tsy omby fotsiny amin'ny tracteur sady fitahirizam-bola io zany ny banky ny tatsa ary ny zana-bola ny tatsa zanak'omby tena zay mihitsy le izy arena be io zany dia misy olona nefany efa mikolokolo efa mahay an'io efa voafehany tsara dolo ireo efa voafehany zareo koa fa tsy ampianarina zareo tsony hoe mambole vary tsy ampianarina zareo tsony hoe ahoana fambolena ireo olona reo efa niasa foana hatram'izay le omby eny zao efa ahondrana ndray eny ka zay indrindra eny lazaiko hoe miaingy amin'ireo zavatra efa any fototra reo olombelona any fototra efa miasa ireo no mikolokolo ny arena voajanahary amelomana ny Madagasikara ary manao zay vitana zareo fa raha tsy nisy an'ireo efa nafarana avy any an-daky daholo zavatra nohanina teto ary zay indrindra ary ny atao vary mora kokoa farana avy any an-dafy ny vary amidy ny tatsa zay ny sahiranany teto a Madagasikara tsy rary ane zany dia ahoana ary reo olona maro anisy reo fitondrana ho aniza io fitondra io no ve mpitondra ho an'le maro anisa 20% tsia satria ireo 20% reo tsy afaka migrevy tsy afaka migrevy satria tsy maintsy maniraka ny tena ny miasaka tsy afaka migrevy matahotra fanjakana ny akamarony tsy mahay manoratra tsy mahay makiteny raha be dia io zany tsy mampaninina enzana be satria tsika miresaka vary vary mora no avy any ivelany no ny aeto dia noho zany amiko ireo olonareo efa manao efa mandeha tsy voiziny ary be dehibe koa ny olona tendrenivohitra efa mandeha tsy voiziny efa manao zay vitany ahoana no afahantsika mampita teny amin'ireo olona efa mandeha tsy voiziny reo zay miezaka amin'ny herin'ny teny any miezaka ao anaty fahasahiranana misy inge zany mahatonga antsika mbola tonga eto dia mbola be dehibe zany ny olona miezaka ao anaty fahasahiranana fa misy tena reo tsy afaka mihitsy rehefa farahidiny rehefa tena tsisy hevitra tsoa fa tonga dia zordira tonga dia mitsindroka fa mbola misy koa reo miezaka ao anaty fahasahiranana ireo no ampiana tosika nefa ny teny avy aty mpitondra tsy mipakany amin'ireo mihitsy tsy misy fiatraikany tsy fakazo ny resaka teny hafa teny zay le ohatrany na ny teny dama na ny impression na ny dama dia hoe misy elanelana le mpitondra sy ny entiny vaolana aloha ahoana ny ataontsika zany zao ohatrany efa samy mitondra vaolana ihany angambosika tany petomboan'ity fandaran'ity fa ny nanga manoteniko hoe any amin'le hoe fanakaikany amin'le hoe aiza mity Madagasikara fanko zavatra be dabe ngambany zay aiza mity Madagasikara dia aiza mity fa Madagasikara efa lafo efa ina mahatonga anao iteny an'izany mahatonga anay iteny an'izay zany any amin'le nresaka misika teo hoe ahoana ny inona zavatra tena ilain'le vahoaka amin'izao fotoana dia ireo vahoaka madinika moa teo nilaza ny etaetapony izy dia ny teny zoky dama tato hoe be dabeny amin'izao nefa tsy mahita vahaolona tsony fa mitsindroka sisa no efa rany dia nefany misy lafiny anankiray nefany hoe manina moa ny zavatra ratsy foana koa ny resantsika araky ny teny zoky dama hoe be dabeny arena eto amintsika
efa maninona no eraky ny zany ny internet eza koa ny vaovao rehetrarehetra dia hoe Madagasikara nisan'ny firenena mahantra indrindra eran-tany marina ihany dia nefany marina vahiny marina misy marina angambany fa nefa ny maninona amin'izao fotoana izao a no betsaka ireo vahiny tonga eto amintsika mitrandraka ny arenantsika dia amiko izany aho a izay no mahatonga anazy tsy mbola manaritoky satria mbola betsaka ny arena eto amin'ny firenentsika isika malagasy izay tompony a isika no tokony ahoana moa zany sikafana le maso moa ahoana sikafana le maso tsy tokony akipy ny maso sikafana ilova zany afaka miteny efa naray tamin'le arena efa mba nianoka n'le arena eto amin'ny firenena raha za manokana aloha le arena ny ahoana moa zany tsy raisiko le arena matériel izy na le voa fa le arena zay fomba fijery zay amiko nongeza be le fisainana zany le fisainana sy le fomba fijery no raisiko hoe arena ngeza be ary mino a mety hoe somary eritreritra lavidavitra mety izy nareo zany ve dia mba hitombona fa raha manana zay fomba fijery zay sika ovaina le fomba fijery hoe Madagasikara nga tsy mahantra zany a dia zay lasa tsy mahantra zany Madagasikara manana arena sika dia inona ny vahaolana hoe tsika ampandroso sy ampirobobona an'ireo arena ananatsika ireo zay fotsiny ohatra pression efa tete mafy mihitsy izy manko ny teny hoe aza midy Madagasikara fa za tena miteny anareo fa efa tsy atsika ntsony ty Madagasikara ty mamangy amin'ny fahoriana fa za mahafantatra zavatra be dia be ary ny akamaroan'ny zavatra fantatro mba ho tsotra le izy manambady teratany vahiny io ihany ngamba ny vaza voazanaky ny gasy mivadiko iny ihany fa nakoatr'izay dia voazanaky ny vaza sy ny karana sy ny sinoa tsika mianakavy niza faly niza tsy faly zay ny zava-misy eto ny ataoko hoe ny akamaroan'ny malagasy manam-bola matahotra ampiasa vola sa zany ny malagasy hoe manao investissement hoe ampiasana gasy zay zao aloha zany dia efa tsisy dika mihitsy le hoe fihavanana le resaka hoe fitiavana gasy amin'ny gasy zany gasy manam-bola angoniny ao an-tanànany ao ny volany fa ny karana ny vazaha ny sinoa manam-bola mampiasa izy fa izy kosa ve rehefa ampiasa vola eto amintsika tsy eritreritra ny tenany izy dikan'izany zany efa voavidiny daholo reo société esantsika ireo esan'ny gasy ray manontolo reo mahatsiaro teny izy hoe voaro eto mahatsiaro teny izy hoe voaro dia io indrindra le hoe araka le hoe toe-tsaina le hoe aza midy Madagasikara efa lafo Madagasikara fa ny mpitondra fotsiny tokony ametraka zany fepetra amin'ireo vazaha reo nefa ny olana koa matahotra ireo mpitondra reo satria efa nazava be tamintsika zany zay olona anankiray masamy kitiketika an'ireo vahiny reo eto reo vahiny tompony Madagasikara reo zay voataka daholo tena mba hotsotra le izy hoe voakisaka sy voataka daholo zay mpitondra eo ka masa hoe manohatra kely an'ireo dia le izy lasa baolina hodikodiny eo fotsiny dia le vahoaka foana no mihinana ny ampangony zany fekinan-doha amin'ny vahiny ara-tomposainana mihitsy efa ato io ary ny zava-misy dia reo vahiny reo koa nefany misy ny tsara fanahy maro aloha reo manao asa soa tsy teny avatsy Père Pedro zao ohatra maro reo fikambanana ONG be dia be reo mikarakara reo mbola mahery noho ny zato andro reo mahery tena manao zavatra anatin'ny 10 andro reo dia efa mihinan-kanina ny vahoaka sotra zany fa misy koa le tena fatsora libre tena tsy miraraha amin'ny gasy mihitsy fa ahoana ny hevitry damama am'izany efa lafo ve Madagasikara inona ny ahoana ny atao zany
ia lafo Madagasikara tsy haiko aloha na tena hoe efa tena lafo le izy na hoe efa lafo mbola tsy dia azo loatra le vidiny rehetrarehetra fa mbola misy ambiny ihany mbola tsy voalo tanteraka zany le tena ohatrany miezatsika le izy fa le sary tena zany mampime mahatsikaiky satria gasitsika nefa mahatsapa hoe lafo le tanitsika dia etotsika dia tsika koa nefany a manana mahazo sehatra ohatra zao zay mahazo sehatra zao aminao hoe omena fitenenana nareo dia za zany eto a sady tonga saina ihany ako no mieritreritra hoe ty zavatra horesahako ty moa raha manome vahaolana eto ahako dia moa ve mba misy miheno mba hampiarina ve ny ataoko hoe 0,, tsy fantatro 4% le resadresaka andanintsika fotoana sy rondoa eto zay koa le izy moa ve hipaka any amin'le tena tokony hakan'izay vahaolana zay dia averiko indray mandeha ny teniko teo hoe ny kolotsaintsika no tokony a omena bana amin'ity firenena ity raha ohatra ka io kolotsaina io no apetraka sy voizina amin'ny fiteninay zahay mpanakanto moa zany hoe matrakena hoe zao daholo ny kolotsaintsika ohatrany hoe reny manao matrakazy na hira reny mivoaka ny tele anankiray mivoaka ny ainao manjery anankiray zao ny kolotsaintsika tsika tsy manana olana zany satria ny malagasy a dia olony kolotsaina ary manana kolotsaina be da be ahafahana mivelona raha ohatra ka io kolotsaintsika io a no ananany mpitondra aloha ananany hainy zany tsy fantatro na hainy zareo le tena hoe inona ny tena kolotsaina dia tsy miady tsika tsy tia tena tsika ny fihavanana mipetraka ny fitsinjovana ny hafa tonga dia mipetraka ny resaka sakafo zany tsy anahirana fa le kolotsaintsika resaka mpizahatany zany ho avy be da be satria ny kolotsaintsika be da be ny toerana azo jereva na azo vizite na ohatran'izany fa raha vao tsy zay mihitsy le izy a dia ivonany vidéo foana lasa film zany ny fiainantsika eto lasa vidéo zay le izy vidéo tsy haiko na vidéo gag na vidéo pitifitifitra tony sy ny tariny a dia lasa zay le izy lasa kolotsain'ny hafa vidéo kaiky ka eo indrindra mantsy nefa nisy le teniko tamin'ny teo aloha teo hoe mpitondra firenena hafa mihitsy zareo fa tsy miorina eto amin'ny kolotsaina malagasy zay rehetra nyfandimbo teo mihitsy zay rehetra nisy mpitondra anankiray a nampifandray ny fitondrana amin'ny fokon'olona satria ny fokon'olona dia endrika na fifampitondrana any amin'ny fototra herinandro ihany izy ny teo eny na filohampirenena azy efa niasa izy tamin'izy tao anatin'ny ministerany aty tany ny colonel Ratsimandrava moa zany izy zany a no nahay nazava tamin'ny olona hoe tsy vita tsika irery Madagasikara tsy vita anay irery fa tsy mitsy raha mizaka raha mibata ka atao raharay kambanana izy ty zay fitondrany azy ary naro fokon'olona no miasa aty amin'ny fototra satria anangana any Madagasikara tsika anangana Madagasikara vaovao noho izany aiza anao no anangana trano tsy miangy avy any amin'ny fototra olombelona nefa ny fototra dia reo olona reo zany a no efa mifampitondra hatramin'izay ary reo fokon'olona reo no nataty lazonady ninninona tantarany tranga teto Madagasikara natrany amin'ny fampanjaka ka hatrany amin'ny fanjanatany ka mandraka ankehitriny dia mataty lazonady ny fokon'olona ary misy foana ninninona zavatra nazo an'zareo ary ny fokon'olona zao sisa no mba hitako hoe mitondra ao anatin'ny fahasarotana tamin'ny tetezamity dia ny fokon'olona zao a no nanao andinany melaky nampandriny tany any ary ny fokon'olona rehefa mampandriny tany tsy ho anazy rery fa ho an'ny mpiaramonina rehetra any amin'ny faritra fa maninona no mbola misy an'ireo olona fokon'olona ireo avaiza ny heritsaina sy ny herim-pananananan'izy ireo zay ary le hoe kolotsaina ary ny fokon'olona sady kolotsaina herim-panahy fomba ohatrany hoe sady kolotsaina n'olo-vaina avy any amin'ny razambetsika tany nefa koa rafitra fifampitondrana zay ny mahatsara an'le satria ny zava-dangeza be ao anatin'ny fokon'olona dia lay arena atao hoe sohim-bondrana
zany hoe misy valitanana misy soimbonana zany hoe aina iombonana ary vatsy iombonana zay zany ny tena ngeza be ao anatiny dia io nefany ny fototry ny atao hoe république tsy misy iza tsika reo mahalala ny dikan'ny république zany teny frantsay zany ao anatin'ny république ny resaka soimbonana mipetraka mihitsy dia raha tsy mandrava tsy nandika azy république hoe zao raha olona nydika ny république fa ny république atsika dia ny fokon'olona manompokany satria sotoavina soimbonana misy zany azo engany zany satria tsika inona ny vahaolana tsika tsy amorona zava-vaovao hoe inona no efa mandeha inona no efa nahitapombiazana ary mbola nahavita tao anatin'ny fahasairana ny isan-karazany mbola afaka manangan-javatra toy ny dinany melaka zay nataon'ny fokon'olona ao koa ny dinany ao amoromani ao amin'ny soavina ambondromisitra ambatofanygoa dia nametraka dina kory zareo mipetraka tsara mihitsy ko ary ny dina miteraka fandripahalemana raha vao mipetraka fandripahalemana dia mandeha ho azy ny fiarina zay nge dikan'izany misy olo-pirenena zany eto Madagasikara ary mifokon'olona za zany raha hoe inona ny atao aseho asandratra daholo niezaka efa nataon'ny fokon'olona rehetra ny fombiazana rehetra eran'ny Madagasikara dia voiziny dia mba atao sofianatra ho an'ny rehetrarehetra dia alao aorina mifototra mifokon'olona mihitsy ny firenena satria olombelona nge mifototra fa tsy rafitra zay enkatsa satria hatramin'izay ny rafitra natao fototra ohatra ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ministeran'le rafitra fiasana atao hoe fambolena sy fiompiana fa tsy natao hoe ministeran'ny mpiompy sy ny mpamboly raha izay izy dia makasika voakasika ny olona mistera atsika zany eo ka tsy mifantoka amin'ny olombelona mihitsy ny zavatra zay ny mampatonga na miteny hoe mbola mahafisiko indray mpitondra firenena hafa ny mpitondra atsika ary tsy tokony ary izao koa zareo tena mpitondra fanjakana fa tsy mpitondra firenena ny anazy no entiny anazy io fanjakana io ko ary io fanjakana io fanjakana io nolovatsika avy any amin'ny anglisy mantsy zay mantsy no adino indray ny anglisy mantsy efa 70 taona no izy nanjanaka par silence zao fomba fitenatsika anazy teto Madagasikara naritra 70 taona amin'ny alalan'ny fampianarana izy napiditra ny fianarana mamaky tehigasy mamaky baboly dia ny zareo ny mpanjaka ny tazony fa nataony lambolambony niara-ny asa tamin'mpanjaka izy zay nataony dia io fanjakana io tonga ny galeny mitondra ny république teto amin'ny tanàna république andray zao dia nakambany zareo le fanjakana sy le république le fanjakana ny lovaina tany amin'ny anglisy le fanjakan'ny mpanjaka zay nylovana avy any nipetana république dia ionge ny henantsika amin'izao loza be kosa nge zany fitaka be nge zany le fokon'olona mihitsy ny tsy hita intsony tena enjana be zany satria tena tsy hitantsona inona ny fototra misy ny Madagasikara misy ka fokon'olona ho an'ny fototra satria olombelona fa tsy hita hoe aiza ny asan'ny fokon'olona ka zay indrindra ka zay lazaiko anao zay takona le izy fa misy nefa misy zao misy amin'izao fotoana zao tsy tokony diso fanatenana tsika fa misy amin'izao fotoana zao tambazotra ny fokon'olona zay mitantana ny arena voajanahary eran'ny Madagasikara ny anaran'izy io atao hoe tafy miavo ary ny tomboan'izy io dia nisy fokon'olona tao anja tao ambalavao nahazo amboara eran-tany satria ataon'zareo hoe Equateur Prize zany hoe nahay nampirindra ny fivelomany isan'andro san'andro sy ny fikolokoloana ny arena voajanahary zay mamelona atsika ok fa lavalava ny fanazavan'ny zokobedama teo prince io ahoana sy ahoana zany zao no toyany dia tsy tokony ho diso fanantenana zy dama ahoana zany no ataotsika tsy hoe tsy tokony fa jerena
am'ireo olombelo le atao Madagasikara reo izy zany no miezaka izy zany mbola miezaka ao anaty fahasairana na be dia be zany ok ireo ny tilinany ireo nge ny tiliny ireo no asongadana diso fanatenana zany sa tsy diso tsy zany ok mba ho aty pression ny zavatra hitako hoe tokony atao aloha dia ny miteny fotsiny rehefa misy zavatra tsy tanty zay kosa aloha ngamba ny zoan'ny olo-pirenena tsirairay zay na ataoko hoe mpivarotra anana izy a na ministra izy na mpanao gazety izy na mpanakanto izy na olotsotra ohatran'ny olotsotra na mpivavaka izy na mpivaroteny izy tokony hoe afaka miteny daholo ny olona zay fotsiny angambany aloha no zavatra tokony hoe apetraka hoe afaka miteny ny olona milazana zay etaetapony sy ny etaetam-panahiny olona dia miandry ampahendrena zay ny atao hoe démocratie koa io le hoe démocratie sy ny république io teny vahiny daholo mahatsiravina anana hiteny an'le izy fa hoentina ampahendrena le izy dia resaka fifidianana sy resaka zay rafitra na dia hoe tsy tiany zoko be damara le hoe rafitra satria ny olombelona no tokony jerena kokoa no ny rafitra zany fa ny rafitra zay efa napetraka teo na dia misy manao terivahimanta ara ny sasany na dia misy tsy manaraka n'le atao hoe lalam-panorenana efa nyresahana teo izy miditra politika kokoa dia iny zany no revena mpahendreny fotsiny aloha dia any amin'ny resaka fifidianana fotsiny tsika amin'ny tsara mpitondra angamba zay ny fahitako azy aloha zany hoe mbola ho ela zany vao isy zavatra io ve eto amin'ny tany sy ny firenena le mpitondra le elanelana mantsy le ahoana ny fomba ampifanakakizana ny elanelana mpitondra sy ny vahoaka le izy ny solotenan'ny vahoaka ohatra hoe tsika rehetra zao solotenan'ny vahoaka tsika matoa tsika tonga eto dia anisany mba ohatrany hoe vatona sonitra ny tany kely teo amin'ny fiarahamonina tsika na hoe sakely mioajoro ohatra ozy ny fiteny dia afaka mba hoe tongotsika hoe ny teny an'izao ianina tary dia zao no entiny eto dia mba mitondra n'izay zavatra tenen'ny vahoaka fotsiny tsika fa io indray le mbola baraingo be eto hoe miaino indray very zalahy satsia zay le miverina amin'ny teny tamamy tsika inge manao resaka le retour za tsy manaiky an'izany ka za tsy manaiky hoe resaka le retour miresakitsika fa tsy maintsy mandroso ary ny solution ny vahaolana zao ny vahaolana zany zavatra tenen'ny dame zany zao hoe ny olombelona aloha ny tokony ho jerena ny olombelona zany manana saina manana fanahy fa indrindra manana kibo sy vavony ny iny foana ny averimberiko rehefa milamina ny eo akibo milamina ianao tsy mivezivezy ny fanahy kibo tsy mba lamosina fa ny mpitondra mieritreritra hoe lamosina be daholo ny atsika mianakavy reo dia taraiky eto tsika dia azo lova ahoana zany ny fantaniana tiako atao dia hoe ny tsika ve afaka mametraka ho fenitra amin'izao zava-misy eto Madagasikara zao an'izay le fotom-pisainana andraisantsika teo zao hoe malagasy fokony olona fanomezan-danja ny zavatra tsara ny rafitra naomby any amin'ny fotony mety ho tafapetraka ve zany zao amin'izao zavatra misy firenena zao inona ny antony mety ho lesoko amin'ilay izy ianao masy teo fomba fijery somary ataoko anaty farakasony pozitiva mihitsy fomba fijerinao teo hoe fotom-pisainana aloha ny amboarina dia ahoana zany zavatra misy iainan'ny olona efa tena marary azy isan'andro ny rafitra zany mbola teo re fotsiny fokony olona sy ny sisa zara raha hitany ety an-drenivohitra firaisankina sy ny sisa efa very eto an-drenivohitra any ambanivohitra any zara raha misy le izy ahoana ny hevitra le resaka hoe firaisankina angamba ny indramiko le teny damama teo zavatra tsy tokony ho resahana le izy tiako tenena hoe raha mbola malagasy ianao raha mbola miaina eto Madagasikara ianao zany firaisankina sy fihavanana zany mandeha ho azy ianao zany zao raha mandeha andanina 2 milliards izy io zao andanina 2 milliards ve le izy zao le fampihavanana tsy mandeha ho azy tsony zany le izy zao tsy ary lafo be ka le izy zany raha izany satria raha ohatra hoe ho anazy zao raha mahita ankizy ko eny an-dalana eny sahirana izy maninona moa raha ohatra izay daholo hoe inona no azo anampianan'io ankizy io mety hoe tsy afaka metrano azy ianao fa zay kely fanandrifa aminao zay vitanao efa ngeza be zay ho an'le ankizy nandray an'le izy dia zay mahatonga ana miteny hoe avaty amintsika ihany koa zany le izy fa sao dia lasa variny sika amin'le tenen'ny prince tany amin'ny boloha hoe fanadalan-tsaina le izy dia le zato andro io
mety eo fa manina moa tsy nataony 20 andro le izy satria 100 andro ve le ino moa zany le oetimananasarosarotra manisan'le laseto ny saiko hoe le 100 andro ve misy oetimanana olanina ao anatin'le 100 andro ve izy mahatonga le 100 andro sa misy etomanana afaka lanina ao anatin'ny telo taona ohatra lasa any zany ana no fanontaniana mipetraka dia raha ohatra zany le izy hoe eritreretin'ny mpitondra hoe vahaolana le 100 andro dia isorako an'zareo manokana eto zany zay zavatra zay zay initiative zay dia le 100 andro zany mahatona mipetraka zareo hoe 100 andro dia mino zany fa efa nandinika ry zareo ary efa misy olona zany zay antenaiko fa olona afaka matapaka sy manatanteraka ny asa ao anatin'le 100 andro raha maolo-pirenena anatsotra zany zay teko zay raha hoe izy vokan'le le 100 andro fa raha ho anahy manokana hoe amahalovana azy amin'ny mampandiana azy zany dia ohatra ny fiainako efa niainako hatramin'izay ny na misy 100 andro na tsisy 100 andro dia ohatran'ny isan'andro ihany ny ahy zany eo amin'le hoe maminaviana ny any orinany zay mihitsy zay le tsy anakeko an'le hoe osy pression teo manao resaka miodina zay za tsy manaiky an'izany maminaviana ny any orinany ary ny any orinany androany manamboatra azy androany rapitsoka efa manomboka androany fa tsy andrasana rapitso voatao tsatsatsatratry iny dia zao ny fanamby eran'izao tontolo zao dia samy miezaka atao zao ny olombelona eran'izao tontolo zao miezaka hoe ahoana ny tazomana le planeta atsika mba tsy hosimbana loatra ary efa manomboka manitsaka frein daholo ikolokolo ny planeta satria io kay no miantoka fa velomany taranaka farambandeha mitsika any erinany Madagasikara ao anatin'ny planeta isika no mbola midadasika be mbola vitsiponina tena ngeza be ny Madagasikara la Frantsa sy Belzika mitambatra nefa ny 20 tapitrisa ambony sa mponina ranomasina mitadasika be fa ranomasina tsy ny mpanjony madinika no midioka ny arena avy eo fa ny sambo lehibe dia ohatr'izay koa ny arena atsika eto amin'ny tanàna ny arena voajanahary zany kanefa fanambongeza be zany zao ny fikojakojana ny arena voajanahary zay tsisy manana eran'izao tontolo zao be dia be ny karazana arena voajanahary tsy ananan'izao tontolo zao fa nanantsika misy nefa olo-pirenena malagasy efa miasa mitantana an'ireo verina ihany amin'le fokon'olona angalana leson'ireo atao sofianatra zao ary mila voizina ary tsika atao amin'ny satria ty kolo-hevitra za dia mampita aminao mihitsy ny ako enitsatsa hoe atsotsika hoe ahoana ny nataon'zareo mbola nahavita zavatra ao anatin'ny fahasahiranana enjana be zany ary ny tantaran'zareo natongavana amin'izay le afaka niotra tena ilatsika satria manome hery atsika manome malasa ma hoe aive azo atao zany dia zany hoe le ohatra zany tsy ohatra avy any ambony mitotona milatsaka aty fa tena zavatra efa niainana no angalana ohatra velona zao anefa le izy dama avy hatrany dia ampitako azy amin'ny damama le izy hoe ny miteny ianao fitantanana ny arena voajanahary atao anatin'ny 100 andro isan'ny fantanena napetraka mpanao gazety mety ho fantatra amin'izay ve zany hoe iza nanao an'ireny bois de rose sisy reny so le arena voajanahary mantsy nyrezany dama to le fitantanana iny fa le izy ange tsy ny fokon'olona reriny eny tena manao zavatra am'izao fotoana zao tsy ny fokon'olona manapa-kevitra fa ny mpitondra fanjakana ny fitsarana ny député ny mpitondra ny atsyankivetsika mihitsy dia hoe ny mpitondra zay fandimbatra am'izay nge nalao daholo hoe dia raha izareo no ary ny ataon'zareo dia niakivetsika mihitsy hoe oleotsika alao meko ny tamama fitenenana tsampokely ny tenenao teo fa mivahiny koa no manapa-kevitra tokoa tamama hoe ao anatin'ny 100 andro ve mety ho fantatra hoe iza no raha za aloha ny olotsotra dia zay ny faniriko hoe mba fantatra mazava daholo zany fa isan'ny vokatra andasana zao zany mety tsy zay ngamba ny tokony hipetraka le hoe fipetrahan'ny fanontaniana fa hoe mety hoe ho avoaka ve le satria fantatra ny le izy dia fantatra ry zareo mahafantatra azy ao zany hoe iza ny mpanao an'ireny fa hoe mba tena hoe ho vakiana ve dia ny tiako tenenina zany dia ny hoe
ao anatin'ny zatoandro a tokony za moko zany tsy dia naharaka n'le hoe inona ny tena zavatra efa napetraka mba hanovana n'izay zavatra tokony hiova zay ao anatin'ny zatoandro fa nina fotsiny hoe raha io fotom-pisainana io a no mba ovana ao anatin'ny zatoandro a tena hoe manetry tena be daholo zany ny tokony hanetry tena ao anatin'ny zatoandro dia mety misy zavatra miova be da be eto ohatra fotsiny hoe taoko hoe ny olona anankiray ao anatin'ny fitondrana anankiray a manao calcul izy zany amin'ny dépensany hoe zao daholo ny dépensako isan'andro dia mivoaka izy mijery olona anankiray zay tsy mitovy sarangaminy mihitsy dia mba eritreretiny fotsiny hoe ty olona ty moa zao mba ohatrinona ny dépensany ty par rapport amin'ty anahako ty marina fa tsy hitovy ohatra manofo da mamy zany tena manofo be mihitsy fa zavatra azo atao zay zavatra zay azo tanterahana zay ny teneniko hoe mba tafiditra ao anatin'le programme ve ny fiovan'ny fotom-pisainana ao anatin'ny zatoandro hoe mba hanetry tena hoe hiezaka mba hiaina ohatran'ny sasany mba hoe tokony hitovitovy daholo zany ny olona rehetrarehetra zany misy afaka manovan'izay ao misy afaka manovan'izany ao ary afaka ovana zany raha tiana ovana ao anatin'ny zatoandro zay dia mety misy zavatra miova kely amin'le ny fiainam-bahoaka pression fanofy manofy be tena atoandro alolongambo da mama tsongoko kely dia fazana kely fa iverne eto an-tany loatsika fa za moa zany hitanareo ngambany amin'ny zavakanto ataoko teratera ozany fiteny zavatra tonga dia mahitsitsy mivatana foana no mba haiko zany tsy mba hay fa tena hay zay raha ny tena haiko isorana fa tsy mba zany ohatrany ka tsika mba manetry tena zay manetry tena no asandratra ozany dia ny zava-misy zany araka ny teniny dama hoe dama ma kampo maly izy dia araka ny teniny damama hoe misy ataoko hoe fandraisana fepetra tokony ataon'ny tsirairay zany ny tsirairay io a dia ny atao hoe ny olo-pirenena efa nilazan'izay tany aloha fa mio koa ny tokony hoe atao amin'ny teny vazaha hoe conscientisation ny olona mitondra ahoana moa zany ny andekanana zany amin'ny teny malagasy hoe fampahatsiarovatena ny mpitondra hoentina ny entanina zany ny mpitondra tsika olo-pirenena indray ndao afaka zatoandro dia atao entaniny tsika olo-pirenena indray no manetana ny mpitondra ao anatin'ny zatoandro hoe eo mory mandoalika mihitsy zay za zany mahafantafatatra olona mpitondra sy ohatr' zany fa ny olona raha vao hoe ambony dia tsy mihaino ny ambany zany araka ny irandama hoe aza manadino anay nareo zay any ambony ihany fa za zao rehefa tena hitako mihitsy ny zanako hoe marary fo zay avy ohatrany manenina hoe way le ty inona ty mahazo an'ity zanako ty fa rehefa mbola miteny anatsotra izy dia ohatrany tsy miraharaha dia ohatrohatr'izay koa ngambany tokony hoe oentsika hoe amin'ny tanana ny mpitondra zany hoe efa tsy lazaina aminareo tsony ny zava-misy zareo nge mahafantatra ny zava-misy zareo fa eo koa le adidy sy ny andraikitra mahazo an' zareo ny adidiny mpitondra tompoko dia zao reo mpitondra reo mino anay ianao fa mifo amin'ny 5 maraina daholo reo amin'ny 4 maraina reo dia efa mifo olona sahiran-dava reo efa tena nafantatra mpitondra fa olona sahiran-dava reo amin'ny 2 maraina reo vao matory adiny 3 isan'andro reo matory fa miaso reo olona reo fa le vokatry ny asany mihitsiny zany no tokony hanetanana ny zareo hoe mba ataovy tonga ty aminay rangaly izy zay le izy na zay hoe tonga firenena eto Madagasikara zay mihitsy araka le teniny dama teo hoe eto le zahay hoentina zahay vahoaka reto hoeto am'izay ty Madagasikara ty firenena hoeto am'izay le firenena hoeto jereo
jereo hoe mandeha tomobile nareo a ohatra dia jereo hoe misy olona be debe dia passenareo nge dia ino narany antony tsy andehananareo ohatrany hoe mandeha melonareo raha ohatra hoe maika raha ohatran'izany hoentiko amina kisaritsara nla izy mba jereo amin'izay hoe iza le firenena hoentinareo iza daholo le vahoaka hoentinareo inona ny tena mahazo azy fa nareo fantatra mety mahay fa le mijery fotsiny tsy nataonareo alohan'ny iasana na koa tsy tsapan'zareo zareo hoe tsy misy tsy manam-pahaizana ne reo zay le fantaniako ohatrany voalohany teo tsika moa ampafiry manam-pahaizana venga reo fa aikay a rehefa tena jerena ny tantara aikay tsy ampy ny fahaizana tsy nisy lasitra fampivoarana napetraka teto Madagasikara ka napitondra vokatsoa ho an'ny akamaroan'nympona reo lasitra fampandrosoana rehetra natao teo reo tsy nisy tsy nataon'olona manam-pahaizana fa nitondra izy aikay a lasitra fampandrosoana ho an'ny olona sokajin'olona vitsivitsy eo amin'ny vitsivitsy no mahazo tombotsoa amin'le lasitra fampandrosoana fa le lasitra fampandrosoana dia lasitra fampandrosoana mampitombo ny arikarena oza zareo fa tsy hoanny tsy afaka tsy migokan'io a ny akamaroan'ny mponiny Madagasikara zay zany le fandeha verina foana zany nyresaka hoe tsy ny fahaizana misy fa ny fahatsapana ny avy eto Madagasikara hoe miverena eto Madagasikara ary mifandray amin'ny kolotsainatsika ohatra nge na dia le teneniko teo le fitenenana 100 andro zany nge tsy mifandray amin'ny kolotsaina malagasy raha tenenao telo volana sy tapany dia mety zay zao teneniko teo fampandrosoana maharitra dia teneny zany hoe fampandrosoana lovanjafy ary mbola metimety kokoa aza rehefa tenenina hoe fampivoarana lovanjafy satria zany fandrosoana zany a manenjika ny efa mandroso itsika zany zao a anenjika ny efa mandroso anenjika ny ohatra hoe la Frantsa ohatra la Frantsa nefa nefa manisaka frein amin'io fomba fandrosoana zareo satria efa manomboka manisaka frein zareo hoe enjana be ty fa simba tontolo iainana dia tsika zany mbola andeha hoany ray dia eo zany le resako hoe fampivoarana raha vao fampivoarana nresahana zany hoe le teny zany a ngeza be dika ny teny dia raha vao miteny ianao hoe fampivoarana dia avy ato anatiny zany le izy no mivoatra avy eto Madagasikara ohatrany fototra azo anankiray dia misy vahatra ka zay mihitsy le izy ohatran'raisiko le teny lova teo hoe le sekoly any amin'ny sekoly dia fa olana any amin'ny fototra any amin'ny fototra dia fa olana amin'ilay izy ny zava-misy a tsika zany amin'izao fotoan'izao rehefa mametraka miresaka fampandrosoana dia hoe ahoana ny ahafapo atsika zay le resaka sakafo nyteren'ny prince eo teo misy karazany roa zany zao ny resaka hoe mandroso fampandrosoana raha vao mametraka tanjona amin'ny mpitondra zany dia hoe ahoana ny ahafapo ny taranaka ankehitriny a dia damandray tongoteny hoe ahoana indray ny anaovana ny taranaka raha hatr'izay le fantaniana mipetraka dia ao anaty eo anelanelana zay zany tsika mandanjalanja hoe ahoana ny zavatra ho atao dia ahoana ny zavatra iseho mpanakanto somary resaka kely kanto alova ao anatin'ity fanontaniako ity le kolotsaina nyresahan'ny damama teo ianao mpampianatra bandia sao dia isan'ny manome vahana nylay fanenjehana ny hafa teo fanenjehana ny frantsay ohatra dama izay efa manao frein fanisatra ilay karazana seho izay any amin'ny zavakanto koa no lasa fanisatra ho an'ny fampandrosoana ataoko anaty farangosoana zay rehetrarehetra zay a le damama koa voakasika izay le dihy fitombenana sao dia misy raisiko kely anatin'le kolotsaina ataoko anaty farangisosana fa miresaka fampandrosoana tsika dia ararotina ihany ao anatin'le izy sao dia tsika kosa no olana ilova sotranao mihitsy enikaza zao tsika mantsy miteny mpitondra foana fa ie marina mihitsy zany hoe ny kolo ozy izy le zoky be zay hoe kolom-pitombenana moa le izy zany a satria vao mandefa ianao mamadika chaîne le ankizy kely dia efa reny no hitany zazakely mbola tsy ampy roa taona arivo hoe mandia dia efa inony satria iny foana ny hitany eo isan'andro dia zay zao anisany hoe ino moa zany anisan'ny tanjona ihany koa amin'ny mpamorona soradianay zany a sy amin'ny mpampianatra dianay eny anivona sekoly zany miaraka amin'ny ankizy zany ny hoe ny dia tsy voatery hoe ireny fahita eny amin'ny télé ireny fa ny dia zany a
dikany dia dia hoe maneho hevitra amin'ny alalan'ny fihetsika sika miresaka eto zany dia efa mandihy dia ireny karazana dia hitatsika mazana eny amin'ny fahita lavitra eny zany a tsy kolotsaintsika le izy tsy kolotsaintsika mihitsy ireny a fa nandray ohatra sika amin'ny avy any Afrika ohatra na ny avy any tsy fantatro a izay tena ahoana moa zany nahazo laza tany ivelany satria hoe pira zao a nampandihy olona ohatran'izao a dia nalaza be ohatra ny irany dia ianaratsika le izy ka so zay le olana amin'le fampandrosoana mihitsy ka io le hoe samy any le hoe mila samy conscientiser ny tsirairay avy mila mamerina manao jery totika zany sika hoe inona le fahendrena malagasy any angambany aloha ina zay hoe fahendrena malagasy a norovaintsika tamin'ireo ray aman-dreny tany aloha reo ny kolotsaina tsy afa-miala amin'izay satria raha ohatra ianao ka mamofady ao anatin'io kolotsaina io a dia efa namany efa very le Madagasikara asa raha alao maiko fitenena nareo dava ia za moa efa niteny teo hoe resaka kolotsaina tena mahakasika anay mihitsy le izy satria ny mpanakanto a ny aina ao anatin'le firenena anankiray zay nytenen'ny Zokobe Dama teo hoe miverena mitondra eto Madagasikara satria iza moa no ijerevana io hoe zahay misy mpijery dia zahay koa misy koa ny ijerevanay ama olombelona sy mpanakanto anay misy irako anankiray nivoaka faraparan'izay dia misy olona moa ny antso anahy ny telefona hoe tsy mety ny ataonao satria nareo mpanakanto tokony olona anabe fa tsy hoe ianao akory no ampianatra olona anao an'izao a partir n'io hiranao io dia za moa namaly an'le madama mpatony natanteraka mihitsy ny hoe madama za ve moa nampianatra sa le fiarahamonina mihitsy no nampianatra anako anoratra n'le zavatra misy zay zany ny fanontaniana napetrako taminy tsy za no nampianatra ny ankizy vavy anao deuxième bureau n'olona na hoe andeha angalabadin'olona fa izay ny zavatra hitako any amin'ny fiarahamonina dia iraiko le izy asiko tonony a dia asiko a feony dia asianao fihetsika dia asiko fihetsika ampiteneniko zany a le zavatra hitako mihitsy zany zay le zavatra misy zany dikan'izany zany a na ny mpanakanto io na ny mpitondra io nizaniza amin'le firenena anankiray a dia tokony a iverina any amin'ny kolotsaina io zany a tsy maintsy misy lohany foana tsy maintsy misy mpitarika foana zavatra anankiray ny biby ozy tsy mandeha raha tsisy a lohany dia moa ve zahay mpanakanto ny lohan'le izy sa iza nareo zany efa mamaly ny filan'ny fiarahamonina fotsiny ao anatin'le izy ve nitiako tenena le fiatraikan'izay amin'le fotom-pisainan'le malagasy mihitsy andeha hivarotra an'ity avy ity zao mora lafo fa za tsy hiasa any ambanivohitra amboly ozy le sipakely na le madama kely a telopolo taona izay tokony hiverina amboly tsy fahitany tsara lalàna satria le zavatra hitany isan'andro ohatra zay zao matsy lizy zao lizy a matoa miroborobo ok zany le kolona fitombenana io dia malalaka ny sehatra satria tsy misy le mampifantanja azy le aty amin'ny ilany zany ohatrany hoe zao hoe ny zavatra ataondry lova ny zavatra ataon'ny mpanakanto anjaratsika radio télé mivoiny atsika malagasy na isika koa range mila miveriny eto Madagasikara koa fa tsy akatahaka foana ny avy any ivelany any dia tsika zany a zorotsika hoe takitsika hoe avelo ny arin-tsainantsika eto Madagasikara zay tsy lany amaminy raha mbola misy olombelona ihany a manana ny mampiavaka azy era-tany dia tonony Madagasikara manan-karena be ny kolotsaina avy any avaratra tsy mitovy amin'ny any atsimo tena manan-karena be mihitsy areatsika zany a no mizaran'izany eran'izao tontolo zao ka zao no mietretra hoe anjaratsika no manao fandaharana zotsika ary takitsika ny hoe edina mihitsy hoe andao afandanjana
ny karazana hira avy any velany sy ny karazana hira eto atoerana avy eto Madagasikara dia andotsika hiadin'izany ary raha iny moa ny adivana tonga dia manomboka atao amintsika atao Mikolo TV hoe tonga dia hoe vokatra na sinema sarimihetsika vokatra na fandaharana vokatra avy eto Madagasikara dia ataontsika hoe fampisasaka ohatra na hoe ny atsika 100% dia ny avy any velany 100% zany ange manampy be deaibe ary adiditsika no manao an'izany satria matoa ohatran'izao zany tsy mety io tsika tompona andraikitra tsika manana ny ainao manjery mpitantana ny ainy amanjery tompona andraikitra satria azahoantsika vola koa io mora mity dokam-barotra ane io zay zany le adiditsika zany io tsika koa mijery hoe mananadiditsika manadiditsika presio am'izay loha zanakevitra zay dia ezahantsika ho faranana ny fandaharana fa mihoatra kely fotoana le hoe resaka kolotsaina ny kolotsaina zany voalohany indrindra aloha saina le kolokoloana zany fa za mbola te hiverina amin'ny hoe kolom-panahy hoe ny fanahy zany tokony mba kolokoloana ihany koa tsy resaka finoanany fa le hoe fanahy mahamalagasy zany nakaiza le fanahy mahamalagasy tsika koa nefany tsy afaka ny hoe mbola anao malabary foana misalaka foana tsy afaka tsika hoe andeha hitaingina omby ohatra fanampiny olona ke hoe miaraka mampandroso ny fiarahamonina fa tsy afaka tsika hoe hitaingina omby tsaretiny tiako teninina fa tsy hoe hitaingina omby amin'ny lafininina koa dia tsy afaka tsika zany hiverina amin'ny hoe tainomby mivadika raha tsisy maka sy ohatr' zany na zao raha nge tainomby mivady tainomby nga misy maka zany io very fotsiny fa tsy resaka za zany eo amin'le lafiny hoe mahamalagasy le fanahy mahamalagasy azo atao koa le miaina hoe fanahy mahamalagasy moderna manaraka an'izao taonjato iainantsika zao zany zao 2015 tsika eo 524 raha ohatra hoe afaka hivoizana ny fanahy mahamalagasy ny Facebook dia ataovy afaka hivoizana ny fanahy mahamalagasy ny ainao manjery dia tsy maintsy tokony atao le hoe saina zany ny saina manko mora mamadika ny saina misy hoe ratsy saina ny fanahy rehefa hoe ratsy fanahy ianao dia any amin'ny afobe ianao zay eo amin'ny finoana fa ny fanahy tsisy olona tena ratsy fanahy zany fa ratsy saina misy fa ny fanahy zany ianao olombelona ianao tsy maintsy tsara fanahy foana ianao dia any amin'le lafiny fanahy zany kolokoloana zany ina ary tompoko lasy tompoko vavy efa mihoatra roapolo efa mihoatra ny fotoanantsika tsy ampy le izy tsy ampy ikeny zany fa hiverina fa isy ny sehatra afahana miverina eto omaiky fitenenana tsirairay avy ianareo mamarana azy agnaby ianao zoky dama manomboka azy lova dia misesy ohatr' zao tsika ny loha hevitra ny angiatsika indresana an'izay resatra izay dia ny hoe ny zava-bita andrasany olo-pirenena ao anatin'ny zatoandro ny tokony fahatsiarovatena ny tsirairay ihany koa nefa manoloana ny fampandrosoana ny firenena manoloana ny fiainam-piarahamonina amin'ny ankapobeny atao andao atao hoe manoloana ny tompona andraiky mpanjakantsika ary heverina fa tsy maintsy misy mijerytsika amin'izao alina zao inona no famtinana afatra na fitakina maninona moa olo-pirenena ihany koa ny artista atsipinareo na teny atsipy torohevitra sisisa hoanny mpitondra hoanny hoentina ihany koa ao anatin'izay hoe fampandrosoana ny fiarahamonina zay lova zay zany zao vao hitodika amin'izany hoe raha misy mieny moa zany izy nareo teo hoe mpitondra ny faniriako angamba na hoe ny zavatra hoe tena angatahako dia hoe jereo akaiky jerena akaiky reo tena zay tena urgence zay tena urgence sy zay tena tokony ho prioritaire amin'ny toe-java-misy eto amin'ny firenena satria efa betsaka ireo vahoaka mijaly sy tsy afaka miaina ankahalalahana noho n'izay fahasahiranana anan'izay tamama ia ny teniko angambany dia hoe ny fiangaviana hoe ao anatin'ny zatoandro moa zany le resaka voateny teo dia ny faniriana zany amin'ny maha-olo-pirenena na manokana dia tena hoe ny zavatra tadiavina efa nyresahana teto moa zany dia ny hoe ny resaka sakafo ny fahasalamam-bahoaka dia ny fandripahalemana
zay ngambany a ny tena hitako hoe raha mba fa hoe vitavita zay a atao anatin'ity zatoandro ity a dia ataoko hoe manomboka milamina amin'izay zany a ny vahoaka dia ny hevitra aza dia mijery ny manodidina anareo ihany nareo satria ny manodidina anareo zany a hitako hoe tsy ampy tsy mahafantatra n'le tena zava-misy ambany tanàna mba mijereva ihany a ny ankoatran'ny manodidina anareo mienoho ankoatran'ny manodidina anareo satria ny manodidina anareo tompoka dia tsy manana olana mihitsy amin'ny fiainana. Presio ie ny andray any amin'ny lafiny efa voateny teo mangama ny hoe fandrem-pahalemana fa resaka ohatrany hoe sakafo mividim-piainana sotra zany fa ny any tena tiako amafisina kely ngambany a ary angatahako eto hitalaoko eto ny amin'ny lafin'ny fampianarana ny lafin'ny fampianarana zany a ny tena olana ataoko hoe mangeja sy mamono mandripaka atsika dia ny abadona tsika mieritreritra hoe efa mandeha ny teknôlôjia mandeha daholo ireo hoe karazana ataoko hoe endrika hitondran'ny fandrosoana endrika mitondra fandrosoana zany fa atsika mbola bato be resaka eny amin'ny resaka famoivoizany eny fotsiny dia ahitana hoe abadona resaka tsy fianarana daholo reny ka ingane mba hoen'ny mpitondra fanjakana indrindra ngamba ny ataoko hoe ny ministra ny fampianarana ty koziko ty hoe mba atao sy mba tsaratsara n'le any amin'ny fototra any any amin'ny resaka EPP sy ohatr' zany a satria fantatritsika fa ratsy be ny any ary ny zava-misy a dia ny zanakitsika ataoko hoe tsika zany mba hoe ny zareo mpitondra ihany koa satria tsika nge namany hoe mpitondra ihany satria mpitondra hevitra koa tsika ry zareo a ny zanak' zareo tsy mahay an'izany EPP sy ihany zany na zanakitsika raha tsy mahay an'izany fa ny zanak' le vahoaka madinika ireo a dia ireo foana nefa le lasa hoe olana eto amin'ny firenena dia fampianarana ihany ny tena ataoko hoe vahaolana amin'io zany. Tama mamarana azy ianao ny anjara briky hoentiko zany a dia mikasika ny haren'ny firenena ny arena voajanahrytsika ny ranomasintsika ny tany ny ala ny arena kibony tany ny vatososony rehetrarehetra dia averitsika ho haren'ny firenena fa tsy fananam-panjakana zay zany an'izay ngezabe satria tsy mahatsiaro tokony isika mponiny Madagasikara raha mbola hoe any fanjakana io satria zareo fanjakana mandalo izy manao ny fifanarahana amin'ireo orinasa lehibe eran-tany ireo dia zareo no mizarany arenatsika eto Madagasikara dia zay zany ny ady miandry atsika mponiny Madagasikara hoe andao atao zay atonga ny arenatsika rehetra ireo ny tany ny ranomasina averiko indray ny arena kibony tany ny vatososiny rehetrarehetra mba ho fananam-pirenena fa tsy fananana ny fanjakana. Eny ary tompoko lasy tompoko vavy ny ohatra ny fotoana tamin'ity ariva ity a mpanakanto evra menadano vahintsika ty Torakotobe Lovatina Erika mpampianatra dihy avy amin'ny kompania Lovatina Rasolofindrao Solo Zafy Mahaleo na Idama mpitendry zava-maneno mpandinika fiarahamonina mpamorikira no mpihira ihany koa na Rajaona Elda na Idamama mpihira sy mpamorikira tsy avy ny aina Princio mpihira ny nitsipihany manokana teo moa dia hoe mpandinidinika sy mpanome fantsy isorana ianareo efatra miaina ao anatin'ny tontolon'ny kanto nanaiky ny vahiny dia mpampandarana mikolo hevitra mbola isany sehatra hafa iresantsika ihany koa hoe mahakasika ny amin'izay fotoana izay mety mikolo-tsaina fotsiny indray no resantsika na ny tontolony di fotsiny maninona tsy fotsiny na ny manao izay fotsiny le loha hevitra eny ary isika ny tonga-drano ihany koa dia isorana amin'ity alin'ny zoma ity a everina fa nahafahantsika nahazo nafantatra evi-baovao ihany koa izay fandarana nandritra ny ora iray sy sasany latsaka izay amin'ny heriny anio toy izao indray ny fotoana antsika manaraka mametraka ny veloma mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy